Faly miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ny tenako. Satria indray ty fotoanantsika ariva ity amin'ny fanohizana ny fampianarana. Zavatra hitantsika dia zao hoe efa tapitra ny lesona ny amin'ny fiangonana Pergamosy ary miditra zany tsika zao ny amin'ny fifandrefina dia any amin'ny tombo-kase fahatelo tsika dia miresaka zany tsika ny amin'ilay soavaly mainty zany. Efa nidirantsika kely ihany izy iny fa manao famitinana kely fotsiny tsika dia alohan'izany nefa dia manasantsika hiaraka hivavaka ary tsika. Jehovah Andriamanitra raha io, mankalaza anao zay midera anao ary manome voninahitra anao. Ilao ny Andriamanitra mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompoka mendrika omena voninahitra. Ankalazaina ny anaranao raha io, dia raina ny anaranao raha io, sandratra hiavy ny anaranao raha io, omena voninahitra ianao raha io hatramin'izao mandrakizay. Voninahitra ihany koa anao Jesosy io, ilay tompo sy mpamonjy anay, ary ny rahanao nefa nanavotanao anay, ka nanaovanao anay ho mpisolon'Andriamanitra, ka dia mideranao zay Jesosy io mankalaza anao ihany koa zay ary manome voninahitra anao. Eny Andriamanitra tsara indrindra, izahay izay mivavaka eto anatrehanao, dia mpanompo tsy mahasoa ihany ary tsy mahatoky eo anatrehanao. Manana ny fahalemena izay, manana ny tsy fahatanteranay izay, ary raha mbola hito amin'ity tany ity izay dia mety ho lavo. Teninao nefa manambara manao hoe lavy ny pitony marina, ary izany indrindra no viavahana isan'andro eo anatrehanao. Teninao Jesosy dia manambara manao hoe miambena mandrakariva ka aza mitsahatra ho ianao, na ihany koa mivavaha mandrakariva ka aza mitsahatra. Miambena ianareo ianao Jesosy mba tsy ho avy tahaka ny mpangalatra, ka tsy niambona izahay. Tsisy malala na ny ora ny fiavianao, na ny andro na ny fotoana, ka izany niambenanay mandrakariva. Dia mivavaka izay Jesosy eto anatrehanao, mametraka ny tsy fahamendrenay, ny fahotanay sy ny tsy fahatanteranay rehetra. Eny Tompo, mifona aminao indray zay ny amin'izay vitanay teo anatrehanao. Na dia tsy sitrakay ary izany, na dia tsy fanahinianay ary izany, na dia tsy teanao izany ary izay kanefa latsaka indray, dia hifonanay aminao iray izay nalatsaka anay, ka nampanotanay teo anatrehanao. Mamindrafo aminay iray ny amin'ny temiteny foana izay mbola mivoaka amin'ny vavanay. Mamindrafo aminay iray ny amin'ny fisainanay ratsy. Mamindrafo aminay iray io ny amin'ireo izay manao ratsy anay ka indraindray manana fisainana izay tea malifaly. Mamindrafo aminay iray io ny amin'izay mbola malatsaka anay, andevozy ny filana sy ny fanindrina. Ninona iray fahotana vitanay teo anatrehanao dia hifonanay aminao. Ka dia mangataka aminao zay Andriamanitra, mamindrafo aminay mamelany loka irenao, ny amin'ny fahotana rehetra sy ny tsy fahamarinana rehetra, enina izay tsy voatononay. Aoka Jesosy Tompo ilay rahanao sony no angatahanay, anadio sy anasanay trano tampindokatra ny paladia, ka hanafaka anay amin'ny fahotanay rehetra. Diovy amin'ny rahanao zay Jesosy io ho afa-pahotana, sasao amin'ny rahanao zay Kristy io ho afa-keloka. Dia aoka ray ny fanahinao ihany koa hirotsaka aminay amin'ny fahafenina. Hanamasina anay sy hitantananay ao amin'ny marina rehetra, ary ny marina hanafaka anay tsy ho andevo. Mifahendreny zay raha io, mifatahorana fiainanao zay. Sorato ao am-ponay ny lalànao ary ataovy an-tsainay. Arovy zay amin'ny fahakampanà, ny filan'ny sy ny fanindriny. Tatany zay ray amin'ny fahamarinanao sy amin'ny fahamasinanao. Dia aoka ilay rahanao Jesosy andrakotra anay ka hiaro anay amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra. Aoka ny anjelinao Jehovah hitoby manodidinay ka hiaro anay sy tantananay. Ary aoka ihany koa ny rahanao Jesosy andrakotra zao fampianarana ny teninao zao sy ny fitaovana izay ampiasainay, na hianona ny fampianarana ihany koa. Aoka ny rahanao andrakotra ny rehetra ny Jesosy mba tsy hanana sy tana fahefana na dia kely aza. Dia rakofy ny rahanao ny tokantrano ny tsiraray avy, ny asa aman-draharaha ny tsiraray avy, ny fahasalamany tsiraray avy, ka arovy amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra Kristy eo no ny amin'ny rahanao. Ary izay marary Jesosy io, na inona retina mahazo izy amin'izao fotoana izao, dia aoka Jesosy Tompo hamindra fo amin'izy ireo ny ianao ka
aoka le diakapoka taminao le manasitrany aretina rehetra na sitrana zay marary rehetra ny tokantrano any. Ko mandidy ny aretina rehetra ny tokantrano any zay mahazo ny tsirairay avy. Sitrana io aretina io zay ametrahana tanana io. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy ny diakapoka taminy. Mandidy ny aretina rehetra ny tokantrano io. Sitrana io aretina zay mahazo ny olona io. Amin'ny anaran'i Jesosy sy ny diakapoka taminy ary ny herin'ny fanahy masina raha mino ianao dia manasitrana anao Jesosy hametrao tanana io faritra zay marary anao. Mandidy ny aretina rehetra zay mahazo anao tokantrano, sitrana ny aretina zay mahazo anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy ny diakapoka taminy ary ny herin'ny fanahy masina. Dia rainy ianao Andriamanitra ray ka lazainy ny anaranao, mena voninahitra ny ianao. Miteza ray fa nenivavaka ny ianao ka amindra fo. Ary hianatra sy handinika ny teninao zay ray amin'ity an'ity indray. Anoho ny fianarana ny teninao, boky Apokalipsy. Dia aoka ny fanahinao mahery ray, ho hiasa aminay amin'ny fahafelona. Dia izy no mpianatra anay ny teninao. Dia aoka ny sitraponao rery any ray ny tanteraka, fa tsy ny anay. Dia aoka ray ianao nisy sandratra mandrakariva ka izahay kosa eny. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ankalazaina ny Tompo, mena voninahitra izy hatramin'izao ka ho mandrakizahy. Efa no jerentsika teto farany zany mikasika an'ilay hoe fifandresina ny amin'ny fiangonana Pergamosy ny any amin'ny tombo-kase fahatelo. Dia nisy antsika tao anatin'izay zany niresakitsika ilay soavaly mainty zany. Eo amin'ny toko fahenina ny andinin'ny fadimy ka hatramin'ny fahenina no nahitantsika an'izay. Ka inona moa zavatra niresahany teo vakitsika kely fotsiny izy andinin'ny fadimy sy ny fahenina dia zao ny teneniny manao hoe ary rehefa novany ny tombo-kase fahatelo dia reko ny zava-mananaina fahatelo nanao hoe avia. Ary hitako fa indro nisy soavaly mainty ary izay nitaingina azy nitondra ny zanateny an-tanany ary nahareo ka toa nisy feo voan'ny zava-mananaina efatra nanao hoe venty ny vary tritika eran'ny fatambara kely ary venty ny vary ordiay ny telon'ny fatambara ary aza manimba ny delilina ny divay ianao. Rehefa novahana ny tombo-kase fahatelo dia hitako izy fa indro nisy soavaly mainty. Fa hitantsika hoe inona n'ilay soavaly zany, ilay soavaly maneho an'ilay fiangonana zany dia ny fiangonana Pergamosy ary ny lokon'ilay soavaly maneho ny toetran'ilay fiangonana. Eto loko mainty no resahana, loko mainty maneho inona? Loko mainty zany maneho fahafatesana. Hoe misy fahafatesana zany io kanefa fahafatesana inona no resahana eto zany? Dia ilay fahafatesana ara-panahy no resahana eto amin'ilay fiangonana. Ny amin'ilay zavatra nataon'ny fiangonana Pergamosy zany atao aorian'ilay 3 sy 7 dia ny zavatra hitantsika dia zao hoe efa nifandray tamin'ny fitondram-panjakana ny fiangonana Pergamosy. Ary tsy vitan'izay fa tsy niay ny ara-panahin'ny fiangonana izy intsony zany, fa lasa variana zany tamin'ny fifandraisana tamin'izao tontolo izao sy ny fifandraisana ara-panjakana. Ka lasa nifandrosoana ara-materialin'ny fiangonana ny zava-dehibe sy ny reconnaissance na hoe ohatrany hoe fankasitrahana zany teo anivon'ny fitondram-panjakana zany ny amin'ny firoboromboan'ny fiangonana zay ny lasa zava-dehibe zany, fa tsy ny ara-panahin'ny ny ara-panahin'ny fiangonana intsony. Dia hitantsika tao amin'izay fifandraisantsika kely farany teo izy hoe lasa ny dogme na ny fotom-pampianaran'ny eglizy no lasa ino no fampianarana raisina ao anatin'ny fiangonana fa tsy ny soratra masina intsony zany. Any zany ka ilay soratra masina zany lasa tsy dia nanana ny tombabindiny intsony zany ny soratra masina tao anivon'ny fiangonana zany, zany hoe nisy fahafatesana zany teo. Dia hitantsika tao anatin'izay moa fa nisy takalony izay zavatra zay dia lasa sady manompo an'Andriamanitra izy amin'ny lafiny anankiray nefa eo ihany koa zany le fanimpona zany araka ny fanaon'izao tontolo izao, satria tafiditra tao fiangonana tao am-piangonana zany ny fanaon'izao tontolo izao sy ny fomba n'izao tontolo izao sy ny fomba mpivavahana ihany koa teo amin'izao tontolo izao izany. Dia izay moa ny taratra hitantsika ihany koa tamin'ilay arak'ilay teny teo hoe le mitondra le mitaingina ilay soavaly izy dia nisy inona teny an-tanany,
mizana teny an-tanana ozy izy. Ka le mizana io zany maneho an'le hery mifanandrina. Satria mizana zany mifanandrina, maneho le hery mifanandrina hoe sady mivavaka amin'Andriamanitra anankiray no lasa inona ihany koa tafiditra le paganisme zany, le hoe fomban'izao tontolo zao sy fivavahana amin'izao tontolo zao. Tafiditra ao amin'ny fiangonana zany, efa niresahantsika lalina teo izy. Lafiny anankiray ihany koa nefa ny eo amin'le mizana zany dia ho resahantsika eo le izy rehefa avy eo hoe raha vao mampiasa amin'izany ianao dia misy varotra zany eo dikan'izay zavatra zay. Ka inona no nivarotana teo dia efa niresahany kely ihany le izy teo ambany fa ho resahantsika zany le izy rehefa avy eo izany. Dia iroso aritsika dia inona ny zavatra hitantsika ihany koa. Dia mikondry resaka zany sika mikasika an'io le resaka le hoe mizana io izany. Ka araka le niresahana teo dia hoe ny mizana dia ampiasaina anaovana iny andanjana zany sakafo. Resaka sakafo niresahana eto satria ny zavatra niresahana eo amin'le andininy fahaenina dia ozy izy nanao hoe ary nareo ka tonisy feo teo voan'ny zava-manana efatra. Nanao hoe venty ny varotsitsika eran'ny fatambary kely ary venty koa ny vary ordia intelo ny fatambary ary aza manimba ny diloilona ny divay ianareo. Nisy transaction zany teto, nisy varotra natao zany teto teo anivon'ity fiangonana ity. Ary le mizana nefa nampiasaina andanjana zany na imesurena zany ny resaka sakafo zany. Dia inona nefa no lanjaina io zany dia le resaka hoe vary, le resaka le hoe ordea, io zany no lanjaina eo zany, resaka sakafo zany no lanjaina amin'io zany. Dia niresahany ihany koa hoe ary aza manimba ny diloilo izy sy ny divay. Resaka zavatra ilainao amin'ny ilaina andavanandro zany hoe resaka sakafo zany no resahany eto rehefa resaka sakafo zany no resahany eto zany. Ka inona nefa ny resahany eto? Miresaka izy hoe venty ny vary tritika ozy izy, venty ny vary ordea. Zany hoe misy zavatra lasa ahoana re zany? Lasa lafo be ny vidiny ny vary ordea zany sy ny venty ny vary tritika zany. Lasa hoe lafo zany le izy. Inona nefa ny mahatonga an'izay zavatra zay? Zany hoe matoa zany miakatra ny vidina sakafo. Resahany dia inona ny dikan'izay? Rehefa mijerytsika ny Madagasikara miakatra ny vidina sakafo dia noho ny tsy fisiana ny dikan'izay zavatra zay. Misy tsy fisiana zany io, misy manque zany io. Dia rehefa misy manque io dia inona nefa ny resahana amin'ity fiangonana ity zany? Satria ny resahana hoe loko mainty ny lokon'le fiangonana. Misy fahafatesana no ny zavatra resahana eto zany dia zao hoe fahafatesana ara-panahy. Ka raha ampifandraisina amin'le sakafo zany zay dia misy inona? Misy faminina zany eo, misy tsy fisikanina zany eo. Ao amin'le fiangonana zany misy tsy fisikanina. Ka eto zany ny zavatra resahana dia zao hoe tsy fisikanina ara-panahy no resahana eto zany. Dia raha tena hoe vidina lafo zany le vary ordea sy ilay diloilo sy ilay vary tritika dia zao hoe vidina lafo zany ny sakafo ara-panahy. Zay zany zavatra io dia mbola ho resahantsika tsara io zany le izy. Ary ny zavatra anankiray mahagaga amin'ilay izy dia zao rehefa niresaka tsika tany amin'ny tomboka se faharoa dia inona ny zavatra hitantsika teo amin'ny tomboka se faharoa? Nahitatsika soavaly mena. Soavaly mena ny hitantsika teo amin'ny tomboka se faharoa. Ny soavaly maneho le fiangonana ary le loko mena na menina me ramandrika. Ny zavatra hitantsika amin'izay zavatra zay nefa dia zao inona ny zavatra nitranga tamin'ny fiangonana faharoa dia ny fiangonana Smirna. Misy faminina teo, misy fanenjehana teo, misy ramandrika teo amin'ny kristianina zany. Satria tena fampijaliana ny kristianina ny zavatra misy. Dia jereo tsara inona ny dikan'izay zany raha hoe misy famonoana? Zany hoe misy guerre zany, misy ady. Dia tadidio tsara fa rehefa misy ady amin'ny firenena anankiray, ohatra hoe ataontsika hoe misy ady zao any Syria, misy ady any Irak, misy ady amin'ny toerana maro, na ataovy hoe misy fanonganam-panjakana fotsiny eo Madagasikara, ataovy hoe misy ady. Fa rehefa orinan'ny ady dia inona ny zavatra mitranga? Misy ny faminina, zay foana ny zavatra mitranga. Misy ny tsy fisikanina,
rehefa tonga ny ady zany tonga ny fandravana tsisy ninona tsony io hitantsika tsara raha mpamijery ny tantaritsika inona ny zavatra tranga tamin'ny deuxième guerre rehefa potika ny firenena teto Eoropa tsisy sakafo tsony nge dia inona ny zavatra nataon'ny Amerikanina nanana sakafo be dia be izy izy no nanome sakafo ny taty Eoropa fa rehefa taty aoriana ny Eoropeanina nambolony azy dia tsy nivarotra tsony ny Amerikanina rehefa avy eo dia inona ary ny zavatra anankiray ny zavatra anankiray dia zao hoe rehefa misy zany ny ady dia tsy maintsy miteraka inona zay zavatra zay miteraka faminina zay na miteraka tsy fisikanina zay zavatra zay vita le ady fa reto hoe ara-panahy ny resahana nijoro tamin'ny fahamarina nareo ny ady tsara ny finoanareo fa vita zay zavatra zay tonga teto ny anoanana ara-panahy tsy fisikanina zany ny zavatra nisy teto tonga ny anoanana ara-panahy dia averintsika le vaky teny eo amin'ny toko 4:5 apokalipsy toko 4:5 dia zao ny zavatra resahany ary nareo ka toa nisy feo teo voan'ny zava-mananaina efatra nanao hoe inona moa zava-mananaina efatra io reo zany eo anatrehany seza fiandrianan'Andriamanitra no misy ny zava-mananaina efatra io fa tsika moa mbola tsy miresaka an'izay fa rehefa miresaka ny seza fiandrianan'Andriamanitra tsika miresaka tsara mikasika anazy io dia ozy izy ary nareo ka toa nisy feo teo voan'ny zava-mananaina efatra nanao hoe venty ny vary tritika eran'ny fatambary kely ary venty koa ny vary ordia intelo ny fatambary ary aza manimba ny diloilo na ny divay ianao izy raha vao miresaka zany eto zany tsika ny zavatra resahana inona ny venty teo izy hoe venty ny vary tritika eran'ny fatambary kely venty ny vary ordia dia miteny ihany koa izy aza manimba ny diloilo sy ny divay ianao izy eo amin'ny zanak'Israely zany satria resaka sakafo no resahana eto raha teo amin'ny jiosy no resahana raha vao miresaka ianao hoe vary raha vao miresaka ianao hoe vary ino no filazana azy teo raha miresaka ianao hoe vary tritika le vary tritika io amin'ny teny frantsay blé no ilazany anazy miresaka ianao hoe vary tritika blé zany miresaka ianao hoe vary ordia c'est de l'orge zany zavatra zany de l'orge dia miresaka ianao hoe aza manimba ny diloilo izy izy ny divay reo zavatra voalaza teo reo zany dia raisitsika ohatrany hoe ny vary tritika na ny vary ordia zany dia atsotsika hoe grain na hoe ataontsika hoe voanjavatra zany reo dia raha raisitsika miteny gasy fotsiny ataontsika hoe vary fotsiny zany satria ohatrany atsika zao foto-tsakafotsika dia vary zany ny foto-tsakafo dia raisitsika hoe ohatrany hoe voambary zany io zavatra io zany ka teo amin'ny zanak'Israely zany dia zao le vary tritika sy vary ordia zany dia ny diloilo dia ny divay na ny ranom-boaloboka dia reo ny foto-tsakafo ny zanak'Israely reo zany ny foto-tsakafo ny zanak'Israely raha vao miresaka zany ianao hoe inona ny foto-tsakafon'ny Israely dia vary tritika sy vary ordia diloilo divay reo ny foto-tsakafondreo ary amin'ny alalan'le vary tritika sy vary ordia dia anaovan'ny mofo io zavatra io mofo tsika malagasy tsy dia tena mihinana mofo loatra fa ny antsika vary fa ny anazy avadiny mofo io zavatra io rehefa manao satria blé le izy tsy inona blé sy orge le izy dia ireo zany ny foto-tsakafon'ny zanak'Israely raha isika kely ange jerentsika an'izay anatin'ny soratra masina hitantsika le hoe foto-tsakafo tokoa ireo teo amin'ny zanak'Israely Deutéronomie toko 1:10 dia hitantsika an'izay zavatra zay dia ny zavatra hitantsika nefa ny resahana teo dia zao hoe ireo foto-tsakafon'ny Israely ireo mihitsy zany no naninona no tsy ampy teo amin'ny Israely le foto-tsakafo mihitsy zany lasa tsy ampy tsony teo amin'ny zanak'Andriamanitra teo amin'ny vahoakan'Andriamanitra moa zany fa hojerentsika kely le Deutéronomie toko 1:10
dia ny andininy fa 410 dia ahoana ozy izy rehefa tonga zany zanak'Israely hoe hiditra amin'ny tany Kanana dia ozy Andriamanitra hoe raha mitandrina ny didiko sy ny lalako ianareo dia ho tahiko ianareo ozy izy dia vakitsika mihitsy manomboka amin'ny andininy fa 13 vakitsika mihitsy manomboka amin'ny andininy 13 dia ozy izy ary raha iantsara ny didiko izay andediko anareo anio ianareo ka ho tian'i Jehovah Andriamanitra reo sy hanompo azy amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra dia latsaka eo amin'ny taninareo ny ranon'orana amin'ny fotoanany dia ny lohaorana sy ny faraorana mba hanangonanao ny varinao sy ny ranom-bolobokao ary ny diloilinao mba hanangonanao ny varinao sy ny ranom-bolobokao ary ny diloilinao eo zany le zavatra telo resantsika mba hanangonanao ny varinao ny diloilinao ary ny ranom-bolobokao ka le varinao ty tsy mitovy amin'ny vary gasy izy tia tsy mitovy amin'ny varintsika izy io fa io vary resahana io blé ny resahana io zany blé ny resahana amin'io zany sy le ordeany resahantsika teo raha ohatra zany ianao ka mitandrina ny didin'Andriamanitra ozy izy dia andatsahako ny lohaorana sy ny faraorana ianao mba hanangonanao ny varinao sy ny ranom-bolobokao ary ny diloilinao reo ny foto-sakafo teo ny zanak'Israely dia eo ihany koa rehefa manota ihany koa ny zanak'Israely dia ozy Andriamanitra alefako ny fahavalonao ka haka an'ireo zavatra reo ihany koa jerentsika indray ihany koa zany aty amin'ny 720 tsika eo tsy lavitra 720 tsika tsy lavitra eo kaiky eo ihany 720 dia ny andininy vakitsika aloha ny eo amin'ny andininy fa 720 sy ny 820 andininy 720 sy ny 820 vakitsika aloha dia zao ny teneniny eo amin'ny andininy 720 sy ny 820 satria tsy nanompo an' Jehovah Andriamanitrao tamin'ny fahafaliana sy ny faharavoam-po ianao noho ny abetsahany zavatra rehetra ary amin'ny fahanoanana sy ny etaeta sy ny fitanjahana ary ny tsy fananana na inona no hanompoanao ny fahavalonao izay ampandehanan'i Jehovah hiady aminao satria ianao zany tsy niravoravo tamin'i Jehovah tsy faly tamin'i Jehovah ianao zany hoe tsy nanompo an'i Jehovah tamin'ny fonao zany ianao dia amin'ny hanoanana sy ny etaeta sy ny fitanjahana ary ny tsy fananana na inona no hanompoanao ny fahavalonao zany hoe ataon'i Jehovah mosareny ianao dia ahoana ny fomba anaovana izay satria ho avy le fahavalo dia haka ny vokatrao rehetra ny fahavalonao rehefa tonga izy andininy 150 dia hohaniny ny ateraky ny ombinao sy ny vokatry ny taninao mandra-paringanao ka tsy hisy avelanao anao na vary na ranom-boloboka na dililo na nateraky ny ombinao na nateraky ny ondry amanosinao mandra-pandringana anao dia hohaniny ozy izy ka tsy hisy avelanao anao na vary na ranom-boloboka na dilo esorina aminao vokatra zay hitahin'i Jehovah anao itsy sakafonao zavatra io esorina eo aminao dia farany no jerentsika aty amin'ny tantara faharoa izy miresaka an'izay ihany koa zany tantara faharoa 230 aty amin'ny tantara faharoa 230 miresaka an'izay ihany koa ny amin'ny Ezekia mpanjaka indray zany ty mpanjakany Joda dia inona zavatra nataony rehefa notahin'Andriamanitra izy rehefa tonga teo amin'ny fanjakana izy nanao zay marina teo anatrehan'Andriamanitra dia nitahin'Andriamanitra izy dia nanao sompotra izy dia inona nataony tao anatin'io sompotra io vakitsika ny andininy 230 dia ny andininy 720 sy ny 820 andininy 720 ka hatramin'ny 820 no vakitsika ary Ezekia nananarena sy voninahitra be indrindra dia nanao trano firaketana izy hitehirizany ny volafotsy sy ny volamena sy ny vatosoa sy ny zavamanitra sy ny apinga mba amin'izay fanaka tsara rehetra ary tanàna fitehirizana ny vokatra koa nanao tanàna ihany koa izy fitehirizana ny vokatra dia ny vary sy ny ranom-boloboka
ary ny diloilo sy trano miefitrefitra itoeran'ny biby fiompy samy hafa karazany ary vala itoeran'ny ondry amanosy. Ahoana izy ary tanàna fitehirizana ny vokatra koa dia ny vary sy ny ramboloboka sy ny diloilo. Inona ny vokatra? Vary, ramboloboka sy diloilo. Nanao tanàna zany izy hitehirizana an'ireo vokatra ireo. Satria ireo ny foto-tsakafo teo amin'ny zanak'Israely, teo amin'ny Jiosy. Dia normal be zany raha io no resahana eto amin'ny le tomboka se fahenina, andininy fahenina manao hoe 20 arsifika eran'ny fatambarikely, 20 ny vary ordia, intelo ny fatambarikely ozy izy. Ary aza manisy loza ozy izy, ny divay na ny dililo ozy izy ianareo. Dia ahoana zany zay zavatra zay? Dia eto zany le araka le tenenina teo dia zao hoe le tsy fisikanina zany resahana eto, le tsy fisikanina zay resahana eto zany dia hoe tsy fisikanina ara-panahy no resahana eto. Ary ny sakafo ao am-piangonana dia manahoana? Ny sakafo ao am-piangonana dia zao hoe tsisy valeriny intsony ny sakafo ao am-piangonana. Tsisy valeriny intsony ny sakafo ao am-piangonana. Inona moa le tsisy valeriny tiako tenenina? Hoe sakafo tsy zarizary zany zay. Ohatrany hoe mihinan-kinapona zany ianao, zay ny zavatra ho anao am-piangonana. Sakafo tsy mampitombo saina, vatana, fanahy. Tsy ampy sakafo zany le fiangonana, zay ny zavatra tena misy. Dia ny ohatra azo raisina amin'izany ange zany dia ohatra fotsiny satria fahafatesana ara-panahy no resahana. Ohatra ianao amin'ny fiangonana anankiray ianao, efa mba 30 taona ianao tao amin'ny fiangonana io. Dia inona ny zavatra mitranga ao? Rehefa mba mihaino toriteny ianao dia ohatrany hoe tsy mba mampientaentana ny fanahinao, tsy mba misy fifoazana ara-panahy mihitsy le toriteny. Fa dia ohatrany sermon be fotsiny ireny dia mampatory aza ny sasany dia matory. Dia mikipy eo. Dia maneno tapoka le orga dia taitra tapoka ianao. Satria le sakafo omena zany tsy zarizary le sakafo omena ao am-piangonana. Ary ny zavatra tena mibahana azo ao am-piangonana dia inona? Rehefa tonga ny filazan-draharaha. Lava dia tena lava le filazan-draharaha. Zavatra ohatr'izany, zavatra tsy mampandroso ohatr'izany, fa tsy le tenin'Andriamanitra ny tena atao mibahana ao am-piangonana. Tsy mibahana zany ny fianarana ny tenin'Andriamanitra, ny fanokanana ianarana ny tenin'Andriamanitra, hitombon'ny mpivavaka ara-panahy. Mba tokony hitombo ara-panahy ny membre ny fiangonana, tsy mitombo izy, fa vao mainka miaina tonga any am-piangonana izy mba hoe akahery, tsisy hery azo ny any am-piangonana. Fa hoe mba nandeha nivavaka taiza ianao, nandeha nivavaka androany. Dia mila mametra-panontaniana ange ianao. Mila mametra-panontaniana ianao. Fa ao koa moa le mahafiatoka e. Io ny fiangonan-drazanay fa aza miteniteny an'izany. Io ny an'le beazananay teo. Satria nahoana tsy fantany ny tena zany, hoe tenin'Andriamanitra zany. Tenin'ny soratra masina dia miteny manao hoe dinionareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao anatiny no ananinareo fiainana. Kanefa ianareo tsy mety manaraka azy ozy izy azahoanareo fiainana. Tsy manaraka, tsy voalaza ao. Dia izay toriteny eo am-piangonana dia mampatory mitsangana hoy ny fitenenana. Dia mila mametraka fanontaniana amin'izay zavatra zay. Ka inona ary satria resaka ara-panahy no resahantsika eto ny amin'le resaka hoe vary, ny amin'le resaka hoe diloilo, ny amin'le resaka hoe ranom-boaloboka. Ka raha ireo ny foto-tsakafo teo amin'ny zanak'Israely arano. Rehefa tsisy zany ireo dia misy inona? Nisy famine zany eo amin'ny zanak'Israely na teo amin'ny zanak'Andriamanitra. Misy tsy fisiana araka aminy. Fa eto nefa ny zavatra resahana zany ara-panahy no resahana eto. Fahafatesana ara-panahy no resahana eto. Ka inona ary ny hevitry le hoe vary
ara-panahy. Inona ny hevitry le vary ara-panahy? Na ny hevitry le hoe satria le vary zany le hoe grain. Inona ny hevitry le vary ara-panahy? Le vary ordiana, le vary tsitsika zany, le foto-tsakafo. Inona ny hevitry io? Dia hijeritsika eo amin'ny tenin'Andriamanitra, jerentsika any amin'ny Deutéronomie 9:7. Izao no teneniny any amin'ny Deutéronomie 9:7. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nampanetry tenanao izy. Zany hoe Andriamanitra io zany. Dia nampanetry tenanao izy ka namelanao noana, dia nanomenao mana ho haninao, izay tsy fantatrao na nyrazanao ampafantariny anao, fa tsy mofo ihany no veloman'ny olona, fa izay rehetra alokan'ny vavan'i Jehova no veloman'ny olona hozy izy. Noana ny zanak'Israely tany an'efitra, tsy nisy sakafo ny zanak'Israely. Inona zavatra nataon'i Jehova? Nomen'Andriamanitra mana izy hoaniny. Inona io mana io? Fa ndresantsika teto io mofon-danitra io. Ndresantsika teto hoe inona io mofon-danitra io? Io le Jesosy Kristy io. Jesosy Kristy. Iza nefa Jesosy Kristy? Jesosy Kristy le tenin'Andriamanitra. Dia ozy izy. Dia nanomenao mana ho haninao izay tsy fantatrao na nyrazanao ampafantarinao, fa tsy mofo ihany no veloman'ny olona, satria le mofo amin'ny alalan'le grain ny anamboarana le mofo. Inona moa le grain resantsika teo hoe vary tsitsika sy vary ordia. Ka izy io tsy hoe vary ohatran'ny antsika any Madagasikara, fa le vary tsitsika blé. Dia le vary ordia orge. Dia ireo nefa anamboarana mofo zany reo, atao lafarinina dia lasa anamboarana mofo zany. Dia izay mahatonga le teny manao hoe araka le teny teo hoe ampafantarina anao fa tsy mofo ihany no iveloman'ny olona, fa izay rehetra alokan'ny vavan'i Jehova no iveloman'ny olona. Tsy mofo ihany no iveloman'ny olona, fa izay rehetra alokan'ny vavan'i Jehova hozy izy. Dia io nefa dia efa manambara sady an'i Kristy ilay izy. Dia rehefa lalay fanahy ihany koa Kristy tany an'efitra, nalain'ny Satana fanahy izy, dia inona ny zavatra nataon'ny Satana azy? Matio, any amin'ny Matio antsika zany, Matio 4. Dia inona ny zavatra mitranga? Matio 4. Dia vakitsika ny 9 sy ny 4. Vakitsika ny 9 sy ny 4. Matio 4, 9 sy ny 4. Dia nalain'ny Satana fanahy Jesosy zany. Tsy ny sakafo Jesosy satria ny fadianina tamin'ny fotoana io. 9. Dia nanantona ny mpaka fanahy ka nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao, dia teneno tonga mofo ireto vato ireto. Fa izy kosa namaly ka nanao hoe voasoratra hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay alokan'ny vavan'Andriamanitra hozy izy. Eto zany dia tena tenenin' Jesosy mihitsy. Tsy mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay alokan'ny vavan'Andriamanitra. Raha zanak'Andriamanitra ianao dia hovay mofo io vato io hohaninao hozy izy, Satana mantsy azy. Dia hozy Jesosy nanao hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay alokan'ny vavan'Andriamanitra. Zany hoe tsika zany tsy ny mofo ihany no iainantsika, fa ny teny rehetra izay alokan'ny vavan'Andriamanitra. Io zany manome fiainana ho antsika io. Ka ny hevitry ilay vary zany eto dia inona? Tenin'Andriamanitra zany ny hevitry ilay vary. Ny hevitry ilay vary zany dia tenin'Andriamanitra. Dia mbola any amin'ny Jaona ihany koa izy miteny, tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra hozy izy, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy no naharina ny zavatra rehetra hozy izy, ilay teny zany, ary raha tsy izy dia tsy nisy ary izao zavatra ary rehetra izao na dia iray azy. Tenin'Andriamanitra. Tamin'ny voalohany ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy no naharina ny zavatra rehetra. Rehefa ny teny Andriamanitra hoe misy ny mazava, dia nisy ny mazava, le tenin'Andriamanitra io zany. Le tenin'Andriamanitra io. Dia andray ohatra anankiray ihany koa tsika zany. Ohatra farany ato amin'ny Luka zany. Luka 5, dia ny 5. Zany hoe ny amin'ilay tany sy ilay mpamafy. Zany hoe rehefa amafy amin'ny tany zany amboly ianao, amboly ilay grain zany, na le voan-javatra iny, le voana sakafo iny zany, le voam-bary zany.
rehefa amboly le voambary izy dia hoy izy eo amin'ny andininy fahadimy vakitsika ny andininy fahadimy. Nivoaka ny mpamafy amafy ny voa ary raha namafy izy ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana ka vohitsakitsaka ary dia nisy lanin'ny volo-manidina izany. Ahoana izy nivoaka ny mpamafy namafy ny voa ary raha namafy izy ny sasany voafafy teny amoron-dalana ka vohitsakitsaka dia lanin'ny volo-manidina izany. Dia inona ny zavatra voasoratra andininy faraky amby folo? Dia zao ny zavatra teneniny rehefa miresaka ny voa io le mpamafy hoe nivoaka ny mpamafy amafy ny voa. Dia inona ny andikany an'io voa io ato amin'le andininy faraky amby folo? Dia zao ny teneniny andininy raiky amby folo. Koa izao ny hevitry ny fanoharana, ny voa dia ny tenin'Andriamanitra. Ny voa dia ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe le voambary zany io. Ka raha vao miresaka zany ianao ato amin'ny tenin'Andriamanitra, manao hoe voa na hoe grain, na miresaka hoe vary ianao, dia ny vary moa iny le anamboarana mofo zany, ny blé zany. Raha vao miresaka hoe voa zany ianao na miresaka hoe vary zany ianao, dia inona ny hevitra izay zavatra izay? Tenin'Andriamanitra zany ny hevitra an'izay zavatra izay. Tenin'Andriamanitra ny hevitra an'izay zavatra izay. Ka ny hevitra ilay vary zany dia hoe tenin'Andriamanitra. Iresaka ihany koa tsika faharoa, zavatra hitantsika teo dia hoe aza manisy ny diloilo izy na ny divay. Ka inona indray ary ny hevitra ilay diloilo izany ato amin'ny soratra masina? Ny diloilo zany ato amin'ny soratra masina indray dia maneho ny fanahy masina. Fanahy masina indray zany ny hevitra ilay diloilo ato amin'ny soratra masina. Resaka kely tsika aty amin'ny Zakaria. Zakaria indray tsika toko fahefatra. Eo ny amin'ny Zakaria tsika. Zakaria toko fahefatra. Zakaria toko fahefatra. Dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina no vakintsika. Zakaria toko fahefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Dia hoy izy, ary niverina ilay anjely niresaka tamiko ka namoa ahy toa ny olona foazina mitory. Dia hoy izy tamiko, indro. Azafady, dia hoy izy tamiko, inona no hitanao aroy izao? Hitako fa indro misy fanaovan-jiro tena volamena, ary ny fitoeran-diloilony dia eo an-tampony, ary ny lela fanaovan-jirony fito kosa dia eo aminy, ary misy fantsona fito eo amin'isan'ny lela fanaovan-jiro izay eo an-tampony, ary misy hazo oliva roa eo anilany, ny anankiray eo ankavanan'ny fitoeran-diloilo ary ny anankiray eo ankaviany. Dia nisy tamin'ilay anjely niresaka tamiko aho, nanao hoe, inona moa ireo tompoko? Ary ilay anjely niresaka tamiko dia namalaka nanao tamiko hoe, tsy fantatrao va ireo fa hoy izao tsia tompoko? Dia namaly izy ka nanao tamiko hoe, izao ny tenin'i Jehova amin'ny Zorobabela, tsy amikerina ampatanjahana fa mifanahiko ho Jehova tompony maro. Nahita fahitana zany i Zakaria teto, naseho ny anjely taminy. Dia ny zavatra hitany dia zao hoe nahita fanaovan-jiro volamena izy, tena volamena, ary ny fitoeran-diloilony teo amin'ny tampony, ary ny lela fanaovan-jirony fito kosa dia teo aminy, ary misy fantsona fito teo amin'ny isan'ny lela fanaovan-jiro izay eo amin'ny tampony. Zany hoe le izy zany ny bazin'le ny fototran'le fanaovan-jiro zany, inona eo? Le fitoeran-diloilony eo amin'ny fotony eo. Dia misy sampana miakatra hozy izy rantsana fito iny. Dia efa mirehitra zany iny dia misy jiro fito zany iny rantsana fito iny. Zany hoe fanaovan-jiro fito zany le izy. Dia rehefa nanontany Zakaria tamin'ilay anjely nanao hoe, inona ny hevitra andreo araka le niteneniny teo? Satria nanontany ilay anjely izy hoe, fantatrao ve ny hevitrareo? Dia tsy fantatrao fa inona ny hevitrareo? Dia andininy fahaenina, dia namaly izy ka nanao tamiko hoe, izao no tenin'i Jehova tamin'i Zorobabela, tsy amikerina ampatanjahana fa mifanahiko Jehova. Zany hoe maneho an'le fanahin Jehova zany le izy. Le fanaovan-jiro tsy mirehitra iny raha tsy misy an'le diloilo. Ka le diloilo no mampirehitra le fanaovan-jiro. Dia hoe inona ny hevitra io? Dia hoe
tsy amikerina fahatanjana fa fanahiko Jehova maneho le fanan'Andriamanitra zany le diloilo eto mampirehitra an'ilay fanaovanjiro. Inona ihany koa raha mijery ihany koa tsika raha miresaka tsika sy ny hoe diloilo de hitatsika taratra nefa zay tany amin'ny Davida rehefa nosorana ny fidin'Andriamanitra Davida isolo an'i Saoly zany andimby azy ho mpanjaka de rehefa nosorana diloilo Davida de inona ny zavatra nisy raisika kely. Samuela voalohany toko 4:12 Samuela voalohany toko 4:12 Samuela voalohany toko 4:12 de vakitsika kely ny andininy faharoambefolo ka hatramin'ny 13. Samuela voalohany toko 4:12 ny andininy faharoambefolo ka hatramin'ny 13. De zao ny vaky ny teny: dia naniraka izy ka nitondra azy hiditra ary mena volo izy sady barimaso ny tsara tarehy. Ary hoy Jehova mantsy any Samuela zany, mitsangana ho sory izy satria rehefa niditra zany Davida de Davida nanino? Davida barimaso tsara tarehy. Averiko tsara le izy teo. Dia naniraka izy ka nitondra azy hiditra ary mena volo izy sady barimaso ny tsara tarehy. Ary hoy Jehova mantsy any Samuela, mitsangana ho sory izy. Mitsangana ho sory izy. Ho sorana amin'inona zany? Mitsangana ho sory izy fa io no izy. Ary Samuela nandray nitandroka feno diloilo, zany hoe ho sorana diloilo zany Davida. Ary Samuela nandray nitandroka feno diloilo ka nanositra azy teo amin'ny ralahany. Ary ny fanahin'i Jehova dia nilatsaka tamin'i Davida hatramin'ny andro iny. Dia nitsangana Samuela ka nakany Rama. Zany hoe rehefa nararaka tamin'i Davida zany le diloilo, zany hoe nosorana le diloilo Davida, de inona no zavatra nitranga? Ary ny fanahin'i Jehova dia nilatsaka tamin'i Davida hatramin'ny andro iny. Nirotsaka tamin'i Davida le fanahin'i Jehova. De raha vao miresaka zany ianao diloilo, de manambara inona zany zay ihany koa amin'ny soratra masina? Manambara ihany koa zany zay ny fanahy masina ihany koa zany. Le diloilo manambara ny fanahy masina. Resahantsika zay fa misy heviny daholo zay zavatra resahantsika zay rehefa avy eo. Farany resahantsika ihany koa ny zavatra resahana teo, ary aza maniso izy ny diloilo sy ny ranom-boaloboka de ny divay zany. Inona indray ary ny hevitry le ranom-boaloboka na le divay? Hevitry le divay atao amin'ny soratra masina de manambara ny rano Kristy. Manambara ny rano Kristy. Aizo amin'ny soratra masina no manambara an'izay de aty amin'ny Matthieu toko 5:20 tsika no mijery. Matthieu toko 5:20 Matthieu toko 5:20 Letsika any amin'ny Matthieu toko 5:20 de ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 9:20 no miresaka an'izay. Zany hoe rehefa alohan'ny nahafatesany Jesosy de nivory tao amin'ny trano anankiray sy ny mpianatra hanao ny Paska. De rehefa nivory tao izy de nandray ny mofo Jesosy sy ny zara izany, nanao hoe ity ny tenako izy ka hoany. De rehefa avy eo indray izy nandray ny kopy zany, na hoe ny vera zany izay nisy ny ranom-boaloboka tao anatiny. De hoy Jesosy nanao hoe ity no rako izy. De zao no teneniny eo amin'ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Toko 5:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20 ny anaran'i Jesosy. Ary nandray ny kapoaka izy ka noho nefa nisaotra dia natolony azy ka nataony hoe sotroinareo rehetra ity, fa ity no rako de ny amin'ny fanekena izay latsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Ary lazaiko aminareo fa hatramin'izao de tsy mba hisotro itony vokatry ny voaloboka itony intsony aho mandra-pahavin'ny andro iarahako misotro izay vaovao aminareo amin'ny fanjakan'ny raiko. Inona ny zavatra nitenenina? Nanao hoe ary nandray ny kapoaka izy ka noho nefa nisaotra izy de natolony azy ka nataony hoe sotroinareo rehetra ity,
Inona ny zavatra tao anatin'le kapoaka? Eo amin'ny 120 izy miteny. Ary lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy mba hisotro itony vokatry ny voaloboka itony itsony ao izy. Mandra-piavy ny andro iarahako misotro izay vaovao aminareo amin'ny fanjakany raiko. Zany hoe ny zavatra ny rano tao anatin'le kapoaka io zany dia ranom-boaloboka ny tao. Dovay zany ny tao anatin'io kapoaka io. Dia ozy Jesosy eo amin'ny 20 fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-kelo ka. Ity no rako ny amin'ny fanekeko, ny amin'ny fanekena izay alatsaka amin'ny maro ho famelan-kelo ka. Le raha amin'ny faneken'ny Kristy zany nalatsaka. Manino? Ho famelan-kelo ka ho amin'ny maro. Eto zany raha vao miresaka ianao le hoe ranom-boaloboka na dovay dia maneho an'iny zany, maneho an'ny rano Kristy zany zay. Atao amin'ny soratra masina ihany koa, maneho an'ny rano Kristy. Ka inona ary ny zavatra resahantsika eto amin'izay ary zany? Hitantsika teo ny dikan'izany hoe inona ny dikan'ilay vary tritika na vary ordia, ny dikan'izay zany dia maneho hoe tenin'Andriamanitra. Ny dikan'ilay de l'huile dia hoe maneho ny fanahy masina, ary ny dikan'ilay ranom-boaloboka na ny divay zany dia maneho le rano Kristy. Ka ny zavatra ambaran'le faminaniana eto zany, izay voalaza eto amin'ny tombo-kase 7 miresaka manao hoe venty ny vary tritika eran'ny fatambara, venty ny vary ordia intelo ny fatambara ozy izy, ary aza manisy ny diloilo ozy izy na ny divay ozy izy. Ny zavatra resahana eto any dia zao, izy tsy ny teny hoe asio ny vary, asio ny diloilo, asio ny divay, fa ny zavatra voy eto ihany zany amin'ireo zavatra telo ireo, amin'ireo foto-tsakafo ireo, dia averiko tsara ilay izy hoe foto-tsakafo ara-panahy ny resahantsika eto, dia le vary ihany no voa. Satria le vary io no lazaina fa venty ny vary tritika eran'ny fatambarakely, ary venty ny vary ordia intelo ny fatambarakely ozy izy. Inona moa le hoe venty? Ny dikany hoe venty dia zao, raha mijerytsika eo ambany eo amin'ny soratra masina eo amin'ny baibolitsika io zany amin'le toko 9 zany, dia jereo fa misy sora-mandry kely eo ambanin'ny baibolitsika io raha vao miteny izy hoe venty. Misy sora-mandry kely eo petit 3 zany eo ambany io misy soratra hoe telo eo dia hoe denaria. Ny dikan'le hoe venty zany dia denaria. Zany hoe ny vary tritika eran'ny fatambarakely zany dia vidina inona? Vidina denaria anankiray. Ny vary ordia intelo ny fatambary dia vidina denaria iray ihany koa. Fa ozy izy aza manimba ny diloilo ozy izy na ny divay. Iza zany ny voeto? Le vary zany ny voeto, dia le vary tritika sy vary ordia. Satria ireo no lasa vidina lafo zany. Ireo ny zavatra lasa vidina lafo. Fa resahantsika kely ange hoe zany denaria anankiray zany, ahoana ny valeurany denaria anankiray zany, ahoana ny tombam-bidiny zany hoe denaria anankiray zany. Teo amin'ny zanak'Israely tamin'ny vanin'andro, tamin'ny andron'ny Kristy, ny denaria anankiray dia karaman'olona ray andro. Ny denaria anankiray dia karaman'olona ray andro teo amin'ny Israely. Dia imagineo fotsiny, eritrereto tsara ilay izy hoe vary tritika, mesura zany, ataovy hoe kapoaka zany no vidinao. Satria mesura le izy. Eran'ny fatambarakely ozy izy. Fa marana zany resahana eto. Dia eritrereto hoe kapoaka ray ve no vidinao? Ohatran'ny hoe mividy vary anao Madagasikara dia kapoaka ray no vidinao denaria anankiray, karama ray andro no vidiananao kapoakam-bary anankiray. Lafo ange zany. Dia satria zany ny qualité an'le vary tritika ambony no le vary ordia, dia mahazo fatambary telo ianao zany amin'ny denaria anankiray. Vidina lafo. Inona nefa le vary? Zay resahantsika teo, tenin'Andriamanitra le vary.
zany hoe vidina lafo le tenin'Andriamanitra zany. Tsisy tao am-piangonana fa vidina lafo le tenin'Andriamanitra. Araka le tenenina, la parole de Dieu devient très chère et difficile à obtenir, sarotra ny mahazo azy sady lafo ny vidiny. Inona ny anton'izay zavatra izay nefany? Ny anton'izay zavatra izay dia izao: ny fiangonana variana tamin'ny resaka fandrosoa ny ara-nofo. Variana tamin'izay ny fiangonana hoe inona indray izao, inona ny communication mba azontsika atao mba halalan'ny olona atsika, inona no azontsika atao anao trano fiangonana ngeza be tsika dia ho fantatra izao tontolo izao tena tsika ny tena manana trano ngeza be, trano fiangonana zany ka rehefa manomboka manao an'izay ny fiangonana dia inona ny zavatra misy? Ny ara-panahy no simba ao amin'ilay fiangonana, fa ny fandrosoana ara-nofo dia hitany aty ivelany. Inona ny zavatra azo atao? Aseho amin'ny zavatra ara-materialy daholo mba ho hitan'ny olona tena zao nge ny fananany fiangonany. Izay koa nge tena manana ny maha-izy azy. Mivoaka ny tômôbilina ny fiangonana, manamboatra trano fiangonana feno tena hoe trano fiangonana, nefa ny zavatra misy dia zao: ny membre ny fiangonana ao am-piangonana ao mahantra na ny sakafo haniny ara-tsisy. Ary indrindrandrindra ny sakafo ara-panahy, tsy vitany hoe ny sakafo ara-panahy tsisy eo amin'ilay fiangonana, fa na le ao am-piangonana koa na ny ara-nofo ihany koa raha tsy ampy sakafo ilay fiangonana. Fa zao variana izy, ny trano fiangonana zao no tena atao trano ngeza be. Fa tsy mba ny fanampiana ny manitra, ahoana ny nampiana ny manitra, ahoana ny anaovana an'izao? Variana amin'izay fandrosoana zay. Ahoana ny fomba ifandraisana amin'ny fitoram-panjakana? Lasa mahazo sehatra le fiangonana eo anivon'ny fitoram-panjakana. Zany lasa zavatra be, fampandrosoana ara-nofo ny zavatra misy. Ka rehefa tonga amin'izay izy dia lasa hoana? Lasa negligeny, na hoe lasa adinina ataony tsinitsinina ireo no manome sakafo. Lasa ataony tsinitsinina zany na adininy ny fanomezana ara-sakafo na ny mamoky ara-sakafo ara-panahy n'ilay fiangonana, anika noana ara-panahy ilay fiangonana zany. Ilay fiahina ara-ekônomika ny fiangonana sy ara-materialy zany, io zany no maneho sary asehon'ilay vary zany izay vidina lafo zany. Maneho le vary izay vidina lafo, satria lasa variana amin'izay zavatra ara-nofo zay zany ny fiangonana. Satria inona lasa zava-dehibe amin'ny fiangonana? Ny fandrosoan'ilay fiangonana ny zava-dehibe. Ny fankasitrahana omen'ny olona azy ny zava-dehibe sy ny fitoram-panjakana. Fankasitrahana ihany koa izay asehon'ny fahefana izay misy. Dia raha raisina amin'ny fiangonana misy amin'izao vanim-potoana izao dia fankasitrahana mihitsy ny tedavina ilay izy. Milaza moa za matetika satria izay ny zavatra misy zany ho an'ireo fiangonana zany izay efa lasa antsoina hoe fiangonana zandriny amin'izao fotoana izao. Taloha izy ireo nenjehan'ny fiangonana lehibe, fa efa tsy enjehina intsony izy ireo fa antsoina hoe fiangonana zandriny satria efa nahazo sitraka zany. Efa nahazo sitraka izy eo anivon'ilay fiangonana lehibe. Ka anika ilay fandrosoana ny lasa zava-dehibe sy ny fankasitrahana, ary ihany koa le serasera zany, le serasera ihany koa na le hoe communication, zay ny zava-dehibe. Fa le ara-panahin'ilay fiangonana tsy fiangonan'Andriamanitra intsony le izy ara-panahy zany. Tsy fiangonan'Andriamanitra intsony le izy. Vokatra an'izay zavatra zay nefa dia zao hoe raha variana tamin'ilay zavatra ara-nofo ny fiangonana izay niteraka ilay fahafatesana ara-panahy zany, dia ahoana ozy izy ny tenin'Andriamanitra mikasika an'izay zavatra zay? Jerentsika ty amin'ny ohabolana toko 720 aty. Inona lazain'ny tenin'Andriamanitra? Ohabolana toko 720. Jerentsika amin'ny ohabolana toko aty arinan'ny salamo zany. Ohabolana toko 720. Dia ny andininy 720 dia inona ny zavatra resahany eo? Vidio ny marina ka aza amidy dia ny fahendrena sy ny fananarana ary ny fahazavan-tsaina. Vidio ny marina ka aza amidy dia ny fahendrena sy ny fananarana ary ny fahazavan-tsaina. Zay zavatra tsy nataon'ny fiangonana io zavatra io. Ny marina ny tokony ho vidinao. Nefa nanahoana? Nampiasa ny heriny sy ny zotom-poany ny fiangonana
any amin'izay tsy fahamarinana, any amin'izay tsy fahamarinana, ka le fahamarinana indray ny lasa natao tsinitsinina, le fahamarinana indray ny lasa natao takalo. Inona ny takalo nataony tamin'le fahamarinana? Ny fampidirana ny fomban'izao tontolo izao. Ary araka le niresahana hoe ny fotom-pampianaran'ny Eglizy no lasa fahamarinana, ny fahefan'ny Eglizy no lasa fahamarinana. Anika le fahamarinana fototra zany maty, adino, tavela teny amin'ny sisin-joron-tsahany teny zany le fahamarinana, tsy niraisina intsony. Tonga amin'le fitenena foana manao hoe efa tsy zany intsony zao hoe, efa zao indray zao no tokony ho rahantsika. Satria nahoana? Lasa le fahendren'olombelona no mitondra le fiangonana fa tsy le fahendren'Andriamanitra itsony izany. Dia hitantsika inge zany amin'le mitaingina le fiangonana, iza no mitaingina le fiangonana? Le mitondra le mizana eny an-tanany. Le mizana nefa ampiasaina anaovana inona? Anaovana transaction na hivarotana. Hivarotana le inona? Le sakafo niresahantsika teo. Hivarotana le sakafo niresahantsika teo. Ka zavatra misy zany dia zao hoe ny fombafomba sy ny institution zany na ny rafitra zay napetraky ny fiangonana zany, dia io no lasa ny solo ny fahamarinan'Andriamanitra. Ary rehefa manao ezaka ny fiangonana maninona? Mandeha amin'ny zavatra ara-nofo, hoe ny manao trano fiangonana ny zava-dehibe, ny miresaka amin'ny fitoram-panjakana ny zava-dehibe, ny serasera ny zava-dehibe. Rehefa manao an'izay izy dia zay mitondra foana zany zay zavatra zay amin'inona? Ataoko amin'ny teny frantsay izy misère spirituelle, na hoe fahantrana ara-panahy. Mitondra fahantrana ara-panahy zay. Rehefa ny zavatra ara-nofo ny fiangonana, hoe ahoana ny anaovantsika fiangonana mijoalajoala be mba hahitantsika sitraka, ahoana no ahafahantsika mba manao serasera mba hitiavan'ny olona antsika, ahoana no hahitantsika sitraka amin'ny fitoram-panjakana. Rehefa azonao daholo inge zay zavatra zay amin'ny ezaka ataonao, fa inona ny zavatra mitranga? Mitondra zany zay fahantrana ara-panahy zay zavatra zay ho an'ilay fiangonana. Mitondra fahantrana ara-panahy zany zavatra zany eo amin'ny fiangonana. Ary teo amin'ny tantara dia naneho mihitsy, teo amin'ny tantaran'ny fiangonana Pergamos io dia ny zavatra niseho dia zao hoe araka ny efa niresahantsika teo amin'ny tianantsika le izy zany, teo amin'ny tantara ny zavatra nitranga dia zao hoe ny fahefan'ny Eglizy no lasa inona? No lasa fahamarinana. Ny fotom-pampianaran'ny Eglizy ny solo ny fikatsahana ny fahamarinan'ny soratra masina. Satria le fotom-pampianarana zany lasa nipetraka eo, tena lasa manana fotom-pampianarana mihitsy izy. Misy fampianarana nivoaka zay tsy araka ny soratra masina, ampianarana ao am-piangonana, dia iny lasa misy solo ny fahamarinana fototra. Ary tsy vitan'izay fa rehefa ohatra ianao ka manohatra n'io zavatra io zany, hoe ahoana re ty zavatra ty, tsy araka ny soratra masina ange ty zavatra ty, ka ianao no midenonsen'izay zavatra zay hoe tsy mety io zavatra io, ataovy amin'ny fiangonana misy anao nge zany, andramo zany, zany anao an'izany. Fa convoquena ny sasatra, atsony ianao, mpanatsony ianao, fa maninona nisy zao zavatra zao dia manazava ianao hoe no zao, dia zao ny zavatra valiny zareo manao hoe fa tsy zany intsony ange zao e, fa zao ny rafitra tokony arahana. Fa rehefa manohatra an'io ianao hoe tsy mety ange zao fa tsy araka ny soratra masina, dia manao ahoana? Araka le tenin' Jesosy, roana hiala amin'ny sinagoga ianareo, miala tao ianao, miala tao ianao. Ny sasany moa dia teny mihitsy hoe tsy mpianam-baravarakely hono. Enjehina ianao zany, miala tao ianao, miala amin'ny andraikitra ianao, zany no mahazo zany rehefa manohatra an'io ianao. Fa ny tenin'Andriamanitra nefa dia zao, i Jaona no mitondra an'ity teny ity. Inona ny tenin'ny Jaona? Sorato izy izay zavatra efa hitanao, na ny lasa na ny ankehitriny na izay mbola ho avy. Ka matoa zany io voasoratra io resaka Pergamos io dia zao mba ho fantatsika ny zavatra nisy zany, dia miverina foana mba hakatsika lesona zany le izy. Sorato izay zavatra efa hitanao,
soraty zay zavatra efa laso izy zay efa hitanao ary zay zavatra mbola ho avo izy ka ny vokatra zany zavatra zany dia zao eo amin'ny fiangonana. Inona ny vokatra zany zavatra rehetra zany eo amin'ny fiangonana? Le fiangonana zany raha manana vocation izy. Inona moa le vocation hoe raha nahazo fanomezam-pahasoavana izy zany hitondra le tenin'Andriamanitra, satria zay ny adidin'ny fiangonana, anaparitaka ny filazantsara, hitory le fahamarinan'Andriamanitra. Raha nahazo an'izay mission zay ny fiangonana dia inona ny zavatra mitranga? Dia lasa tsy zay intsony ny vocation an'le fiangonana, lasa tsy zay intsony ny mission an'le fiangonana. Satria ny fiangonana tsy mahavita maninona? Tsy mahavita mamahana intsony ara-panahy ny fiangonan'Andriamanitra. Tsy mahavita izy, tsy vita intsony zay mamahana azy ara-panahy. Tsisy sakafo ara-panahy intsony zany le fiangonana. Zay zavatra ilain'ny fiangonana ara-panahy zany tsy vitan'ny fiangonana no manome an'izay zavatra zay. Tsy vitan'izay. Ny fiangonan'Andriamanitra tsy ampy sakafo, tsy omena sakafo. Zavatra hafa no omena azy. Ny fianarana ny tenin'Andriamanitra atao tsinotsinona, atao ambanin-javatra zany. Ary ny fahalalana ao amin'ilay fiangonana dia izay mihitsy ny zavatra misy. Mahantra amin'ny fahalalana ny fiangonana. Mahantra, tena hoe mahantra zany ilay fiangonana. Inona sakafo? Mahantra zany ianao. Mahantra ianao. Kanefany, inona zavatra mitranga? Na dia eo aza nefa izany rehetra izany. Satria inona ny zavatra tena hoe simba teo amin'ity fiangonana ity? Dia zavatra ny teneniny hoe venty ny vary tsitika, venty ny vary ordea. Zany hoe le tenin'Andriamanitra zany ny tena simba teto amin'ity fiangonana ity. Le tenin'Andriamanitra no tena natao tsinotsinona tamin'ity fiangonana ity. Fa ny zavatra ny teneniny dia zao ao amin'le Apokalipsy 4:1-5 dia zao ny zavatra teneniny eo. Apokalipsy 4:1-5 dia ahoana izy? Ary nareo fa toy nisy feo teo afovoan'ny zava-manan'aina efatra nanao hoe venty ny vary sitika eran'ny fahatambary-kely, ary venty koa ny vary ordea intelo ny fahatambary, ary aza manimba ny dilo na ny divay ianareo. Ny vidiana lafo teto zany na tsy nisy tsony tao amin'ny fiangonana satria tena lafo, tsy voavidy tsony ny tenin'Andriamanitra zany. Zany hoe tena nisy le hoe tsy fisikanina zany, tsy fisian'ny tenin'Andriamanitra teo amin'ny fiangonana. Hoe ny vidiana lafo ny tenin'Andriamanitra, venty ny vary tsitika eran'ny fahatambary, venty ny vary ordea intelo ny fahatambary. Na dia teo raha zay tsy fisikanina zay, tsy fisian'ny tenin'Andriamanitra zay teo amin'ny fiangonana, dia ny tenin'Andriamanitra nefa dia milaza manao hoe aza manimba ny diloilo sy ny divay ianareo. Aza manimba ny diloilo sy ny divay ianareo. Inona ny hevitra izay zavatra izay? Hoe nahoana no vary ihany zany no voty eto, fa nahoana ny diloilo sy ny divay tsy nikisihana. Fa tsy tratratsika androany zay satria fa mandroso dia mandroso ny fotoana, dia ho faranantsika amin'ny herin'ny mikasika an'izay lesona izay. Iaraka ivavaka isika dia tohizantsika no mikasika an'izay manaraka hoe inona ny hevitra ilay hoe nahoana no hoe tsy voakitika zany ilay diloilo sy ilay divay na ilay ramboloboka. Ivavaka tsika re. Jehovan'Andriamanitra raha io, mankalaza anao zay midera anao ary manome voninahitra anao. Misaotra raha raha afaka nandinika sy niara nianatra ny teninao zay tamin'ity anio ity. Ary misaotra ihany koa nampafantaranao anay ny fahamarinanao mikasika ilay vary tsitika sy vary ordea. Eny misaotra ray satria mbola nisokafanao ny fonay sy ny sainay mataranay ny fahamarinanao tamin'ity anio ity. Ny amin'ny tsy fisikanina izay nisy teo amin'ny fiangonana. Ary misaotra anao ihany koa zay satria ianao no mbola mahay sakafo anay, dia ny tenin'Andriamanitra izany. Ka misaotra raha io noho ny fisiany izany ankehitriny. Dia raina ny anaranao, kalazao ny anaranao any. Manamasinana iray ny amin'ny teninao, ny teninao ny fahamarinana.
dia raha hisaraka eto say ireo dia mety izy raha hitay anaina ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy na niratan'izany vavaka izany raha hitonatrenao. Aleloia. Amen. Dia manao velomantsika rehetra indray mandra-pioana indray ary tahiny tompo daholo. Bye bye.